Iralainao no andraikitrao vavaka sy torohevitra mahasoa fandaharana arainao isaky ny amin'ny ora toy izao. Manona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy izay manaraka ny fandaharana ika mafy sy fiderana. Na any tokantrano ianao, na eny an-dalana, na any anaty fiara, n'aiza misy ianao, ho aminao fiadanan'ny tompo. Manoloana ny fahoriana izay manjo antsika riavana, dia tsaroana ny tenin'i Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, kanefa matoki izao efa naresy izao tontolo izao. Ary koa misy azo fahoriana va ao aminareo? Aoka izy hivavaka. Koa Jesosy irery ihany riavana, soratra masina irery ihany, vahaolana voalohany ho antsika, ampaherentsika hiatrika izany fahoriana izany. Raiso ny baibolinao, ndao sika hiaraka mamaky ny soratra masina, araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo 8:7. Salamo 8:7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy izao: hitandrina ny lalako aho ka tsy hanota amin'ny lelako. Asiako fehimbava ny vavako raha mbola eo anatrehako ny ratsy fanahy. Nangina mihitsy aho, na mihimbava mafy aho, tsy ilaza na dia ny tsara aza, dia nietsika mafy ny fanaintainan'ny aretiko. Nafana ny foko tato anatiko, raha nieritreritra aho dia nisy afony rehitra, ka niteny tamin'ny lelako aho: Jehovah, ampahafantaro ny farako aho, sy izay ohatry ny androko. Aoka ho fantatro fa olon-kandalo aho. Indro efa nataonao vody voam-pelatananao ny androko, ary ny fiainako toy ny tsinotsinona eo anatrehanao. Zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra, na dia matanjaka aza. Aloka tokoa no fandendehanan'ny olona, zava-poana tokoa no hitabatabany. Miharereny izy, nefa tsy fantany izay ho tompon'izany. Ary ankehitriny, inona no andrasako tompo? Ianao no antenaiko. Manafahy amin'ny fahadisoako rehetra. Aza manao ahy ho fanakoran'ny adala. Mangina aho ka tsy milobava, fa ianao no nanao izao. Aoka hitsahatra ny fikapohanao ahy, reraka aho azo ny famelin'ny tananao. Anatra noho ny fahadisoany no ananararao ny olona, ka manimba ny atsaratarehany tahaka ny kalalao ianao. Zava-poana tokoa ny olona rehetra. Mandrenesa ny fivavako, Jehovah, ary miaino ny fitarainako. Aza mangina amin'ny ranomasoko, fa vahiny aminao aho, sy mpivahiny tahaka ny razako rehetra. Aza hatrehinao aho aloha, dia ho miramirana indray, dia ny aho tsy mbola lasa, ka tsy ho eto intsony. Amen. Vavaka isika. Ankany amin'iza tokoa moa izay Andriamanitra, ianao manana ny teny fiainana mandrakizay. Ianao mpamonjy mirazo indrindra amin'ny fahoriana rehetra. Mamindrafo aminay Tompo, mamela ny heloky ny vahoaka malagasy rehetra. Mamindrafo amin'izao tontolo izao mihitsy. Ampionony ny olonao Andriamanitra, ary meteza ianao. Ampionona ireo azo pahoriana rehetra, fa ianao no efa nanaiky ho rain'ny kamboty sy ny mpitondra tena. Ianao no mampionona ny olonao, koa irao ankehitriny ny fanahinao masina Andriamanitra, ampionona sy ampahery ny olonao. Aza ela ianao Andriamanitra noho ny aminao, fa amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona no anaovana izany vavaka izany. Amen. Finaritra fiadanana be ho anao mampandroso, mampandre, fiadanana ika sy fiderana fiadanana ho an'ny kristianina pray hafanana. Hoy soratra ao arinao hoe ao andainy marina ny fio miobo noho ny fiderana, dia tononona amintsika kristianina izay mitafatafa eto amin'ny ika sy fiderana ihany koa zany fiadanana zany ho an'ny isam-baravarana, ho an'ny tokantrano rehetra tsirairay avy. Tonona amintsika ny fiadanan'ny Tompo araka nefa nafaran'ny Tompo, dia salantra ho anareo zanak'Andriamanitra, ho tsara antra ho amintsika ny andony lanitra. Misaotra anao nampandroso
afaka ny fampaheritsika ary asaina trantsika hanohy an'izay efa tany aloha tany nandeha foana teo ny toivakana rojom-bavaka rojom-piderana rojon'ny kika andao hiara ikika andao hiara ika hiara-nandra-peo avo toy ny voro mahery mitombo hery fa ianao raha miandry an'i Jehovah tsy ho very ela trano ekaranao amin'ny diabe ny fanompona fa ho an'ny andrina ny fiadanana ny ady tsara amin'ny finoana dia njano lahinao riandrian-dahy manda mpiambina tinendry matoky voahosotra olo-manga ka naroviana traiza ho miaramila sahy tsy mitoky amin'ny kaleso sovaly fa misabatra ny fanady andao anambatra ika ery atambatra falahika atao feo manakatry ny avo hiara-nandratra ny avo la hiavo toerana kanefa iva fijery izay mahay mampahery izy misandratra ho avo la alfa sy omega mahay manarina zay lavo izy la efa niteny hoe mandra-piaviny tandreminy famakiteny la teny fananarana la teny fampianarana endrika famantarana ho anisam-baravarana. Eny tompoko noho ny fahasoavana tokoa dia amin'ny kafaliana no ahafahantsika mifampahery ny teny mba finidiko amin'ity an'io ty tahaka ny rehetra izay efa nandalo dia ao amin'ny epistily nampanoratana ho an'ny Timoty voalohany toko 4:7-10 tapany izay mivaky toy izao le izy amin'ny anaran'ny tompo hoe mandra-piavoko tandremo ny famakiteny ny tompony nanafatra n'izay teny izay amin'izao vanim-potoana hoe confinement ozy izy nitsikany dia tsy tokony ho varim-barintsika amin'izany hoe afatrafatra ny tompo izao vanim-potoana farany izao eto amin'izao tontolo izao teny amintsika hoe eto amin'izao tontolo izao raha ny fahitana ny firenena zanak'Israely ireo dia ataoko ao anaty farango-sosona hoe horloge du monde hoe miankina amin'ny zava-mitranga amin'ny tantaran'izy ireo no ahitana ny karazana chronologie des événements fa zany efa te hanamafy androany hoe raha misy ny tena hoe famantarana horloge du monde anankiray dia ny tenin'ny soratra masina ao no ahitantsika ny chronologie des événements rehetrarehetra hitatsika ao daholo ny zavatra ilaitsika rehetrarehetra amin'ny fiainantsika ary hitatsika ao daholo ny fizotry ny tantara eto amin'ity zao tontolo zao ty manafatrafatra ny tenin'Andriamanitra hoe mandra-piavoko tandremo ny famakiteny aiza ho aiza tsika amin'izao ora farany izao manahoantsika ny amin'ny famakiteny fa le tenin'Andriamanitra le sabatra maranitra le teny fahamarinana fahasalamana ho an'ny nofo rehetra teny manala tahotra teny mahatonga anao mahatonga anahy mahatonga antsika rehetra tsy hiaohatra teny tonga nofo tsy izany fa Jesosy tompo ninina aza matahotra fa indro amomba anareo izy mandrakariva mandra-pahatonga fataperan'izao tontolo izao tandremo famakiteny ny fananantsika n'izay teny izay mampiavaka antsika amin'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao tononona ho antsika ny fiadanana dia samy mahery aoka hitomban-dahatra any araka ny rima izay ny tany saintsika teo fiadanana ho antsika rehetra dia voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany amen. Hatramin'ny aina tosorona inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo tontolo izao nefa velony fanany tsy ho voavidiny volany fahoriana ety ve tsy maharitra fa fandalovana taniko mafy izay ananana tsara vatsy tsy ho lany lasany tsy miorina tsara mandra-pa tonga ny mpapaka nitondrany Jerosalema mandra-pa aloha manompo ny tompo amin'ny fitiavana sy fanetretena fa tsy kilalaona koa aitraitra fa fantatro izay noko izay fanenjehana tsy mahataitra
rivotry fatavy any se aranao sao ty akoso-bolamena sao tontolo sao tsy mampitsiririvotry tsy merikany akory anaty ray minitry fa any andro anapahefany amintsentrilisy raha mbola izy ko ny farany tsy fona fanatenana iariseo amin'ny mpanjaka ny mpandresy rehetra ny tompony teny farany lay alfasy omega mino avy jesosy maranata John tropetra farany namarana ny tia tany sy ny tantarany inoko faneparany isy andro maory solika fitaiza omany tandremy sondritory indro zanak'olona ho avy amin'ny raha ony lanitra nangona manera-tany zay rehetra niaritra tandrina ny teniny tamin'ny fahendreny sy ireo nitahiriny lamba fotsy feny fahonona temiarany sotra niakatra ho any amin'le toeran'izay miandry any satroboninaritra ka fanandray roson'ity tanjony edena vaovao ohatra ny eniko sahary lalana volamena zay jerena tsisy ohatrany raha maso akaso veloma arytany zay tsy paza maso mamofona fiompiana fiteranana sandratra maharitra fifaliana ary ambany ikiky to tsisy ifandrenesana reo natao hoe fity fa naleo ny fahafatesany fenao mitandrema amin'ny teny fahasoavany hery ny noko fa omeny azy azy izy tasomiko amin'ny teniny fiainana BDB misaotra fatsapanay sahady misaotra manomboka ety antany mino afatrany amin'ny lantrany efa lasa tanteraka ny sainay alleluia ka na miazakazakaza tsy reraka voakeja fa tsy tery tsy irery ety amin'ny kiantsy miandry anao zay dia mitombo hery raha miandry anjeo fenao lay andro raony iafo mandrakizay zanahary tsy androny miafy io dia andronay amen amen fiadanany amen kokoa daholo dia manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsiraray avy dia faly mandray anjara amin'izao ika sy fiderana izao. Itsika moa anaty contexte miatrika ady amin'izao fotoana izao dia izay fantatritsika hoe tsy mitolona amin'ny nofa mandray isika aloha fa mifana ratsy any amin'ny rivotra dia efa haitsika ny ten'Andriamanitra izay manome antsika hoe tafio avokoa izy ny fiadiana rehetra. Eo ihany koa ny ten'Andriamanitra izay milaza hoe aoka varovana avokoa na ny ainareo na ny tenanareo na ny fanahinareo. Miatrika an'izao ady izao tsika dia anisany efa fiarovana ny fanahintsika raha teo ny rany Jesosy Kristy, ny fiambenana ny vavaka indrindrindrindra dia fiarovana antsika izany. Fa ny vatantsika izay namboarin'Andriamanitra araka ny endriny ihany koa dia mila arovana koa izany. Dia isika alohan'ny nanamboarin'Andriamanitra antsika dia efa vitany avokoa ny zavatra rehetra, ny zava-boary rehetrarehetra izany izay ho vatantsika, manampy antsika hivelomantsika ny vatantsika eo. Dia tsy inona izany fa ny zava-mananaina sy ny zava-boary rehetra izany. Dia ny tiako hanomezana torohevitra antsika androany mba hananantsika fampitomboana izany hery fiarovana izany manoloana n'ilay tsy mikaretina marobe amin'izao fotoana izao dia ny fihinanantsika
amin'ireo zava-boary izay efa nomen'Andriamanitra antsika ireo, izay tsinona fa ny ny zava-mananaina izay finantsika efa fantatritsika isan'andro fa indrindraindrindra ny voankazo, fihinam-boa sy ny legioma maro isan-karazany. Dia ny vatantsika dia efa namboarin'Andriamanitra hanana hery fiarovana natoraly, efa manana an'izany tsika fa noho ny zavatra iainantsika isan'andro noho ny harirahana, noho ny zavatra ataotsika izay tsy haintsika indraindray hoe manimba sy mora mandreraka any vatantsika io dia mahatonga tsika mila manampy hery fiarovana zany amin'ireo voatanisako ireo. Dia noho izany dia manasa antsika androany handray noty mihitsy hoe isika dia mila mihinana voankazo sy legioma isan'andro. Dia inona avy arany no ohatra amin'izany dia omeko antsika eto hoe ny haricot vert, ny zavatra maitso zany aloha amin'ny ankapobeny dia ilaina daholo haricot vert, laisoa, ny poivron, brocoli, spiruline ao anatin'izany zavatra teneniko izany daholo, épinard, persil, eo ihany koa ny karaoty, ny poivron mena, ny laisoa mena, betsaka maro isan-karazany voankazo, ny papay, ny voasary, ny zavoka, ny mananasy, ireny rehetrarehetra ireny dia ilain'ny vatantsika farafahakelyntsika zany tokony mihinana karazany 5 voankazo sy legioma isan'andro zany, ampifandimbiasintsika amin'izany zavatra tanysaiko rehetrarehetra zany. Misy ihany koa ny atao hoe antioxydant izay miaro tsy ho potika vetivety ireo sela manana ny hery fiarovana ao anatintsika, dia ao anatin'izany zany ny tokony fihinanantsika tamotamo. Sy ilay spiruline efa voalazako teo aloha dia noni ao anatin'ny voankazo izay tokony hohanintsika, dia sakamalaho, dia ireo karazana tongolo gasy, ny tongolo oignon, ireny rehetrarehetra ireny zany dia manampy daholo ny hery fiarovana izay ao anatintsika. Ravikazo moa dia efa tsy zoviana amintsika intsony ny hoe ny ravitsara, ny ravina oliva izay fakana menaka io zany efa menaka efa tamin'ny andron'ny zanak'Israely zany dia tena mbola ilaintsika tokoa amin'ny hery fiarovana. Izany zavatra tononiko aminareo zany dia ny ahitana betsaka ny vitamine C, vitamine D, vitamine E, vitamine A, ny magnesium izay tena ilaintsika amin'izao fotoana izao. Dia marobe no mbola azo zaraina fa izay aloha ny androany satria fotoanantsika manapetra, mandram-piona manaraka indray tahiny Jesosy daholo. Dia mbola faly miarabantsika rehetra mpanaraka amin'ny fandaharana indray ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy amin'izao fotoana izao. Misy afatra napetraka ny tompo atapoko araka ny fanomezam-pahasoavana izay nomeny mba tiako ampitaina amintsika mba hahatonga antsika tsirairay avy ho fitahiana ho an'ny mpiaramonina amintsika sy fitahiana ho an'ny firenentsika. Ny afatra tsotra nomeny tompo dia Andriamanitra dia fitiavana araka ny fantatritsika ary niverenantsika amin'ilay fitiavana voalohany no zavatra tiana ho tsindrina eto. Inona moa ny ohatra velona napetraky ny tompo teto amintsika tamin'izany fitiavana voalohany zany dia raha nomboka anao ny asa ny apôstôly tamin'ny fotoan'androny dia natambatra izy ireo daholo izay ananany rehetrarehetra ary izay no nentina nanombohana ny asan'ny tompo dia ty amin'ity zao tontolo izao ty. Ka tokony handeha ampahitsiana, ampahamarinana ary amin'ny fahatsoram-po ny rehetra satria tsy antery ary tsisy fiatsarambelatsihy satria amin'ny tompo tsisy fitaka na fiatsarambelatsihy fa ampitiavana ny tokony anaovana ny zavatra rehetra. Ny tena afatra tianao apetraka zany dia ametraka tambajotra na réseau kristianina isika ary tsy voatery kristianina ihany
fa mety misy niny koa ny olona tiatsika ho mitoriana mety mirotsaka ao anatin'izany réseau zany zay araky nitarehany fanahy masina atsika mba hahafahantsika mifampitsinjo sy hahafahantsika mampifameno nitraikefa zay nanantsika mba hahafahantsika miady amin'ny fanitrana sy ny fahafatesana zay hita fa tena miparitaka amin'izao fotoana izao. Ka io zavatra mitrangy maneran-tany io de fanany eo ambadika io ka tsy maintsy ady ara-panahy. De ilay fanahy zay napetraky Jesosy taty anatintsika, ilay fanahy mahery napetraka taty anatintsika zay nomeny any Davida, nentin'ny Davida nandresy any Goliata no toe-panahy tokony hoentintsika miatrika an'izany ady zany. Ho hitantsika amin'ny manaraka tataky ny ahoana no ametrahana an'izany tambajojo zany fa hatreo aloha nanazavatsika azy androany dia samy hotahiny tompo daholo amin'izay atao rehetra ho anazy rery ny voninahitra amin'izay rehetra voalaza teto saotratsika rehetra manaraka an'izay. Saotra tompo. Fiadanany mbola faly indray ny tenako mifanatrika aminareo androany mandray anjara amin'izao ika mavy fiderany izao. Misaotra an'Andriamanitra aloha voalohany indrindra satria raha mbola afaka mifanerasera ohatr'izao tsika, raha mbola afaka mifampiresaka sy mifampizara ny tenin'Andriamanitra na dia tsy mifankahita tava ary dia voninahitr'Andriamanitra daholo zany. Tonga eto ny tenako satria manolotra hira ho anareo hira efa diso anareo loatra ty hira ty mitondra ny lohateny hoe mitony. Dia izany hira izany dia atolotra anareo ny amin'ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izao fotoana izao satria malahelo dia malahelo tokoa ny fo mahita ny zavatra rehetrarehetra indrindraindrindra moa fa any Madagasikara ny amin'izay rehetra miseho amin'izao dia mety hoe marary loatra ny fotsika na mety hoe variana loatra amin'ny zavatra rehetrarehetra ety an-tanintsika ka tsy tadiditsika intsony hoe misy ane izao Jesosy izao, misy ane izao Jesosy mahery izao afaka manasitrana, afaka manala ny olantsika rehetrarehetra, afaka mamahany zany. Dia izay no tiako ampaherezana anareo androany hoe azadino fa mbola misy Jesosy, tia anareo mbola misy Jesosy mahay lavitra noho ny olombelona ary mahavita mamaly vavaka sy miaino ny mpanompony. Misy tenin'Andriamanitra kely ty tiako zarainao aminareo ao amin'ny Jeremia 5:1-12. Ty ten'Andriamanitra ty tena ten'Andriamanitra tazomiko foana ary ezahako tadidiana foana amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainako satria fantatro fa eo izy ary afaka mamonjy ahy foana izy. Dia vakitsika izany ten'Andriamanitra izany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Izay no afatra tiako mba zaraina aminareo androany hoe mety mieritreritra nareo ary mety marina tokoa fa ny zavatra rehetrarehetra tsy voatery hahafaly atsika dia mety mieritreritra tsika hoe fa inona ary izao, fa maninona ary izany ataon'i Jesosy an'izao, fa tadidio fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainanao dia izany zavatra rehetrarehetra any ahasoa sy ahatsaranao ao anatin'ny tononkira ny afatra rehetrarehetra enoy tsara dia adinoy daholo aloha ny sorisoro rehetrarehetra problema ny aretina sy ny rendrarendra tany dia tsaroa fa misy Jesosy tianao manasitrana anao miaino anao ary eo akaikinao foana izy hitantana anao amin'ny lala tsara izay tiany izoranao. Mahireza daholo. Mitonia zanako faeto ao reko avoko ireo vavakao miatra minyaiko ny alahelo-nao mitsaka ianao aza manay fa eto ao matoky ay zanako fizao tsy afo ianao etsy ho fafako ny ranomasonao tsapakosay tsapanao tiako loatra anao indrindra zadino fa eto ao
zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andehirery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay fa izao hitantaranao mitonia zanako fa eto ao ampianariko zava-baovao ianao ny ampatanjaka anao no antony izao aiko fa marary nefa nampianao anakaikay ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andehirery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay aza manay fa izao hitantananao ny zava-drehetra tsy voatery afaly anao fa ny zava-drehetra miara-miasa soanao aza manay fa eto ao tsy avelako andehirery anao mety tsy ho azo anao zay hitondrako anao fa aza manay lalatsara nitondrako anao ampandresy anao arena ao utapiko ny voninahitro ianao raha matoky ay aza manay fa izao hitantananao aza manay fa izao ry zanakolona ny rahalainao eny ny rahalainao no andraikitrao narainao teo ny fandaharana ny rahalainao no andraikitrao Ilay manasitrana